Pejim-baovao afahatanteraka kosa indray notokanana androany ny toeram-panasahndamba popin-drano toeram-pidiovana ary toeram-pivoana eo anivon'ny fokontany Besarety. Ny WMG no namatsy vola ny asa fanamboarana. Ravakarandriamanala sy Mamira Samuel no mitondra ny sary eo antsika. Tokantrano misa 3 sy 3 ahitana olona misa 550 no ahazo tombotsoa amin'ny fanarenany ity bassin lavoir eto amin'ny fokontany Besarety ity. Avy amin'ireo fokontany telo dia Besarety, Avaratoa ary Anjanahary izy ireo. Tompo-marika eto amin'ny fanatanterahana izany moa ny fikambanam-behivavy Wednesday Morning Group na ny WMG. Ankoatra io, nanamboatra popin-drano sy toeram-pidiovana toeram-pivoahana ihany koa ity fikambanana ity. Notanterahana androany ary ny lanonam-pitokanana fotodrafitrasa ireo ka nanome voninahitra izany ny vatan'ny ambassadeur-ny Maroc, ny vatan'ny ambassadeur-ny Japon ary ny vatan'ny consul général de Grèce miasa eto Madagasikara. Izy moa zany dia ao anatin'ny thème-ny WMG dia hoe amin'ny rano zany ho an'ny olona rehetra dia indrindra koa eo hoe fanatsarana ny tontolo iainan'ny vehivavy ankoatran'izany izay. Dia ity zavatra ity zany dia réhabilitation fanamboarana tanteraka ny fanasan-damba dia nanolonana ihany koa fitondravan'ny rano orne fontaine ary koa douche ho an'ny ireo vehivavy ireo hitanareo eo nosany ambadika eo ilay izy. Nisy ny fiara-miasa tamin'ny fikambanana rano velona izay mitantana fotodrafitrasa rano sy fahadiovana eto an-toerana. 7 sy 7 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny asa fanamboarana teto. Ny fikambanana WMG dia vondronana ireo vehivavy vatan'ny ambassadeur miasa sy monina eto Madagasikara sy ireo vehivavy malagasy platsaka ny Sidrapo. Wednesday Morning Group zany dia fikambanam-behivavy izay niforona efa tamin'ny 1963 dia fikambanam-behivavy izay ohatran'ny hoe misahana mba tay hanampy an'ireo olona sahirana eto Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao moa zany dia mety efa indrindra aloha izao any Antananarivo misy sapana koa izay any Toamasina fa mbola ezaka izay no ohatran'ny hoe mba hananika ny Madagasikara. Filamatry ny asan'ny fikambanana WMG amin'ity taona ity moa ny mikasika ny fanomezana rano ho an'ny rehetra, ny fanatsarana fiainan'ny vehivavy ary ny fanamafisana ny fahaiza-miaina na ny antsoina hoe civisme. Tamin'ny volana Desambra teo dia nisan'ny fitokanana lava-drano iray sy popin-drano 2 tao Anherin-drano ao anatin'ny commune Ambatomanga.